efa miomana fatratra ao anatin'ny fanomanana izany fifitianana izany ihany koa moa ny avy eo anivon'ny vondro politika mapara ho azy ireo indray dia ao anatin'ny dingana amin'ny antsoina hoe sivana ireo kandida arotsaka amin'ny an'ny lokon'ny mapara ny tompona andraikitra ao anatin'izany antoko politika izany. Mamarana ny fisafidianana ny kandida hitondra ny lokon'ny mapara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ny mpiaradia amin'ny Andry Rajoelina. Raha ny fanazavana dia ny kandida ho an'ireo commune nivon'ny faritany Fianaratsoa no tanterahana. Ny toa kosa ny fandraisana ny atota taratasy ho an'ny kandida mpanolotsaina ny tanàna. Raha hoe ny fiomana no anivon'ny mapara dia efa herinandro vitsivitsy angamba izay no saika efa voaray avokoa ireo atota taratasy mikasikasika ireo kandida fidina ho ben'ny tanàna zany ny commune eto amin'ny Lafivalo Anosy. Misy koa ny mbola fandraisana ireo taratasy amin'ireo izay teo mpanolotsaina izany ben'ny tanàna zany. Tsara ho tsahirina fa mbola misokatra zany ankehitriny ny fisoratan'anarana ho an'ireo izay teo mpanolotsaina ny ben'ny tanàna satria mbola tsy mivoaka, tsy voafetra zany ireo isan'ny lisitra andrafitra izay mpanolotsaina izay araka vidina amin'ny ben'ny tanàna amin'ny faraka amin'ny telopolo ny volana Jolay izao. Anio moa zany hitantsika dia ny faritany ny Fianaratsoa no manao ny sivana iarahan'ireo tompona andraikitra zany mivantana amin'ny faritra iny sy ireo solotena ny antoko politika mandrafitra ny mapara ao amin'ny politika. Anisan'ny sosikevitra mandeha amin'izao fotoana izao ny hanemorana ny fifidianana. Mikasika izay dia manana ny ambara ny mapara. Fantatry ny mapara koa raha ny daty ofisialy hatreto dia hoe faraka amin'ny telopolo ny volana Jolay dia mivonona amin'izay zany aloha ny mapara. Io indray moa tsy miankina aminay fa dia miankina amin'izay tompona andraikitra izay veriny fa mety fa manahirana ny ankehitriny dia efa ela ihany no mba nilazalaza ny tenanay hoe maninona raha apetraka ny tena rafitra izay tsy mitanila mahaleotaina hikarakara ny fifidianana satria raha ny senita zany iny efa tamin'ny andro tetezamita zany ny nanao ny asa ny karakara ny fifidianana fa rehefa voafidiny ny tokony ho lehibe ny filohan'ny repoblika dia malava fa tokony efa ravo zany rafitra izany, tokony efa nisy zany ny rafitra ny tantana sy ny jory tantana hikarakara ny fifidianana amin'ny communalité. Na hemitra na hotazoma ny daty ny 1 Jolay. Vonina hatrany amin'ny fihetrena amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ny mapara hoy Andriamatoa Augustin Andriamananoro.